tsy azo ataony manondraka ny bozaka, tsy azoko ataony manondraka zaridaina. Lasa iomezan'ny vahoaka malagasy sisa ny fanapahan-kevitra nyraisin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina manoloana ny fahatapahan'ny jiro sy ny rano amin'izao fotoana izao. Fanapahan-kevitra izay noresainy tamintsika vahoaka malagasy tao amin'ny fahitalavitra televiziona malagasy na TVM tamin'ny alahady 10 volana novambra 2024 lasa teo. Araky ny nambaran'ny filoha Andry Rajoelina mantsy dia efa misy ny décret amin'izao fotoana izao hoe tsy azo ataony manondraka bozaka, tsy azo ataony manondraka zaridaina fa aleo ampiasain'ny olona ny rano. Ao anatina vila iray mantsy hoy ny filoha Andry Rajoelina dia mandritra ny adiny 5 manondraka zaridaina. Tsy miforon'ny 2-3 akory izany na hoe tsao-tsaony-paritaka fa tena izay mihitsy ny voalazan'ny filoha Andry Rajoelina. Ndao arany averintsika inoana tsara izany zavatra nolazain'ny filoha Andry Rajoelina tao amin'ny fahitalavitra TVM izany. Hoe mba mila mahay mitsitsy koa tsika rehetrarehetra. Ka ireo vila rehetrarehetra, ireo olona izay mampiasa manondraka zaridaina, mandany rano amin'ny tsy tokony ho ampiasaina, dia eto amin'ny teny hoe efa nisy décret niraisina, arrêté niraisina ministère hoe tsy azo ataony manondraka ny bozaka, tsy azoko ataony manondraka zaridaina fa aleo ampiasain'ny olona satria ao anatina vila anankiray ny Miora Sofia rehefa manondraka zaridaina izy mandritra ny adiny 5 nefa iny rano anondrana zaridaina iny efa ho ana fokotany anankiray ka raha misy vila 100 zany eto na 500 dia efa ho ana fokotany 500. Araky ny efa voalaza teo dia miome sisa ny azon'ny vahoaka malagasy atao araky ny hita tao amin'ny tambazotra-tserasera sosialy Facebook tamin'ireo fanehoan-kevitr'olona maro be mahakasika an'iny fanapahan-kevitra iny. Tsy hoe mime satria faly fa efa tena kivy tanteraka amin'ny vahaolana tolotry ny fitondram-panjakana manoloana an'izao olana iaraha-miaina izao. Leo tanteraka amin'ny filalaovan'ny mpitondra firenena ny vahoaka malagasy ny ankabetsahan'ny olona. Ny any Cité Nirandriana Soloniaiko izay filohan'ny mpanohitra no sady solombavam-bahoaka ohatra izao dia nametraka fanehoan-kevitra tao amin'ny pejy manokana tao amin'ny tambazotra-pifaneraserana Facebook izy hoe amin'ny tany repoblika sy demokratika rehetra na ny mpitondra mahita vahaolana na ny mpitondra mametra-pialana manoloana ny tsy fahombiazana azo tsapain-tanana toy izao. Ary tsy nijanona teo ihany ity solombavam-bahoaka ity fa nandefa sary tao amin'ny pejiny ihany koa manondraka zaridaina niaraka tamin'ny soratra hoe bedin'ny mpitondra raha vao manondraka zaridaina avy amin'ny ranon'ny jirama dia voatery nanamboatra vovo hanondrahana azy. Taony tonga dia nahitsy nivantana tamin'ny filoha Andry Rajoelina sy ny mpiara-miasa aminy izay mindrana fahefana fotsiny hoe tsy mahavita ny asa napetraka taminy izy ireo. Misy ihany koa no niteny fa hoe maninona ny tsy tonga dia nesoriny ireo minisitra voalazan'ny filoha fa mitavozavoza sy tsy mandray baiko ireo satria nilazan'izany ihany koa mantsy ny filoha tao amin'ny resadresaka izay nataony tamintsika vahoaka malagasy tamin'ny alahady lasa teo iny fa hidirantsika lalandalina kokoa ny mahakasika an'izay rehefa avy eo. Tony ihany koa izao dia olona tao amin'ny tambazotra-tserasera neo hevitra manazava fa tsy ory rano izany ny eto Madagasikara. Ny fampiakarana ny rano makaty an-drenivohitra no tokony tadiavina fa tsy ny fandaniana azy no asiana olana. Tsy tokony misy idiran'ny filoham-pirenena mihitsy ihany koa ny fandaniana ataon'ny olona isan-tokantrano ary tsy tokony handidiny vahoaka ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina satria mandoha vola ny vahoaka mampiasa an'io rano io ka vahaolana hafa jerena. Nisy mihitsy aza moa no nahavita nanao an'itony sary itony rehefa mivoaka iny fanehoan-kevitra iny. Fa maro dia maro ny fanehoan-kevitra tao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook tao fa tsy ho ary voatanisa eto avokoa fa ny zavatra tsapa dia tena maro ny olona diso fanantenana, maro ny olona kivy, maro no efa leo tanteraka amin'izao fitondram-panjakana izao. Fitondram-panjakana izay tsy mahavita mamaha ny olana izay mampijaly ny vahoaka malagasy akory. Etsy andaniny koa anefa ny minisitra rehetra miara-miasa amin'ity filohan'ny repoblika ity dia mangina daholo. Tsy misy miteny na ihany koa hoe manitsy ny vahaolana izay natolotry ny filoha Andry Rajoelina fa mitaza-potsiny. Satria mantsy raha araky ny henontsika teo dia efa niarahana nandinika tamin'ireo minisitra ireo mihitsy ny vahaolana nentin'ny filoha Andry Rajoelina tamintsika vahoaka malagasy.
Ny olana nefa dia tsy nisy na iray aza tamin'ireo minisitra ireo nitsipaka hoe tsy mety io vahaolana io, hoe mampimebe izany resaka izany, kanefa olona heverina fa manam-pahaizana, olona be diplôma, olona efa nianatra tany an-dafy, heverina ihany koa fa hoe efa manana traikefa daholo amin'ny andraikitra sahan'ny tsirairay avy. Fa izay izany vokatry ny resaka nataon'ny filoha niaraka tamin'ireo minisitra ireo tao. Somary mampametra-panontaniana ihany izany. Ka manoloana an'izany dia nitondra ny fomba fijeriny ihany koa ireo tao amin'ny tambazotran-tserasera sosialy Facebook. Nahatsikaritra ny tao amin'ny pejy politika ranoray fa toa sahala amin'ny misy karazana ady mangatsiaka sy lonilony eo amin'ny filoha Andry Rajoelina sy ny JIRAMA ary ny mpitantana eo anivon'ny ministeran'ny angovo. Naverimberiny matetika mantsy ny mahakasika ny tsy fanarahana ny toromarika izay nomeny. Iny natao ve sa tsy fahaiza miasa hoy izy? Ity moa izany zavatra nolazain'ny filoha Andry Rajoelina izany. Nameny toromarika hoe tsy tokony hisy délestage intsony. Nameny engagement an'ny fitondram-panjakana hoe zao ny fanampiana afaka atao an'ny JIRAMA. Fa naninona tokoa ary mbola nisy ny délestage. Fa maninona ary tsisy ny teny ny tompon'andraikitra. Zany ny antso hoe fa maninona mbola misy délestage. Ny zavatra nisy ane dia nisy tsirampony. Inona natao ve? Sa tsy fahaizana miasa? Ny zavatra nataony ny teo amin'ny JIRAMA. Zany filohan'ny Repoblika fa tsy mpiasan'ny JIRAMA, tsy ministra. Misy tompon'andraikitra mbola tanatohatra maro zany. Rehefa manome toromarika ny filoha dia tokony mijery ny anatanterahana an'izay. Ny zavatra misy ary zay teneniko an'izao teneno amin'ny vahoaka marina. Fa tsisy ny teny. Manaraka izany dia nanambara ihany koa ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina fa ireo toerana betsaka mpifidy azy no nitapahana ny jiro sy ny ranony ary tena misy manan-karama mihitsy ireo miteraka fanakorontanana. Fa ny zavatra nagaga tamin'iny alatsinainy iny dia ireo quartier populaire, ireo quartier tena hoe izay tsy maintsy miresaka an'izany moa tsika tena hoe olona mifidy olona mpanaraka no tapaka daholo. Lazaiko amin'izany ohatra any Akasina, any 67 hectares, any Andotapenaka, hatrany Itosy. Ary ny ampitron'iny talata dia nainga mbola ho tapahana ihany koa ireo quartier ireo misy an'ireny efa korotana ny tranga ireny zany. Mampametra-panontaniana zany hoe maninona mbola ao anatin'ireo quartier izay nisy ny gafy, nisy ny sopatra. Ao anatin'ireny moa dia fatatsika tsara fa nisy andian'olona voakarama izay nidaroka ny olona izay nandeha moto. Tao 67 ary moa efa niverina ny jiro dia mbola misy mandoro pneu ihany. Izany hoe iza no miny anakorotana eto amin'ny firenena ary iza ny azo tombotsoa amin'ny fisian'ny korotana eto amin'ny firenena. Nanao fanitsiana ny resaka mahakasika ny fanesorana ny teti-bolan'ny fanabeazana ihany koa ny filoha Andry Rajoelina izay niteraka resabe. Fanazanana izany dia nanome toky ny filoha Andry Rajoelina fa amin'ny herintaona toy izao dia tsisy intsony ny délestage satria efa betsaka ireo investissement efa mandeha ary tsy fampanantenana fotsiny ihany izany satria efa tonga ao Toamasina avokoa ireo fitaovana rehetra. Raha ny fahitan'ny Gérard Andrialet-Mirovason azy indray dia ny resaka nataon'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny fidinana ifotony izay nataony tany Ambohimanambola ihany inona veriny tamintsika vahoaka malagasy tamin'ny alahady lasa teo iny tao amin'ny TVM. Tsy nisy zavatra niova ny zavatra nilazainy fa mody nitenenina tamin'ny fomba hafa fotsiny ilay resadresaka natao tamintsika vahoaka iny. Antony roa no mahatonga ny baiko ny filoha Andry Rajoelina miverimberina betsaka janona. Voalohany, na ilay baikona mihitsy no efa tsy manaja ny baikon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary ny faharoa kosa dia ilay baiko omena azy ireo mihitsy no tsy mazava. Asa hoe efa misy fomba fanomezana baiko vaovao ve aloha fa raha ny an'i Gérard Andrialet-Mirovason manokana dia tsy mitovy amin'ireny ataon'ny filoha Andry Rajoelina ireny ny fibaikoana azy tamin'ny androny. Ny fomba fanomezana baiko amin'izao fotoana izao dia mandeha amin'ny karazana tambazotra mpifaneraserana rehetra ity toy ny Facebook sy ny TikTok sy ny sisa sy ny sisa ka lasa ny vahoaka malagasy no ampitahorina kanefa ny teknisianina ao amin'ny JIRAMA no tokony omena baiko.
Mbola tsy feno ihany koa ny fitaovana izay nasehon'ny filoha tao amin'ny fahitalavitra TVM tamin'ny alahady ireny hoy Gérard Andrialémy-Rouvasson. Président zany a fa niteny tena ambomanam-bola pratiquement mbola ny zavatra teneny tena ambomanam-bola ihany a naveriny teo a fa sous une autre forme. Zay ny fahitako anazy ka ity baiko miverimberina tekatra mampanahy satria matoa miverimberina ny baiko a na le olona baikoina sy manaza ny baiko na ny baiko amena anazy sy mazava aminy. Sy fomba fanomezana baiko mahazatra anay a ny fataon'ny filoham-pirenena reny. Mety ho azy binina angambany zahay de sy mahafantatry hoe ireny ange fanomezana baiko vaovao e. Ny fanomeza baiko am'izao fotoana zao zany mandeha Facebook mandeha TikTok mandeha zao rehetrarehetra zao any amin'ny Facebook mahita mitandremana hoe vahoaka malagasy fa ngasy vahoaka malagasy olona nanao an'le asa teknisianao mizeramany nanao ny asa fa sy ny vahoaka malagasy sy hitako zay ampitahoana ny vahoaka malagasy am'izany eritrereto fotsiny ary omaly manome baiko ny filoham-pirenena ary mampiseho sary. Io ny groupe 105 mégawatt tonga eo zay revako le izy hatramin'ny inona moa zany hatramin'ny corne moteur amin'ny lasisy piston amin'ny lasisy ninina amin'ny lasisy culasse hoe hoentina de montena alohan'izao taona zao de hozy zako hoe ahoana moa zany nanatantarahana an'ireny le zavatra misy etatoerana sy sarahanazy lany baiko fa maika misy montage lava salamena. Zay sendray ny vidéo atsika androany. Mankasitraka nanaraka hatramin'ny farany aza tia no misabone sy manao j'aime ny vidéo dia amin'ny manaraka indray.